Siatsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika sandrivaky. Siasatsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika sandrivaky. Siasatsika miaraka aminy. Fa olo raika atikoatrantsika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray, fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ran'olotra ny aina, olo raika. Ary ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarahana amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania. Ya magnano mbola tsara antsika jiaby agnato ankatragno agny atsika magnaraka tsy tapaka ity onjam-peo amintsika ity. Isaoranay anareo zay tsy misaraka aminay isanandro magnaraka manjoy mankafy mitandregny ny onjam-peontsika. Onjam-peo natao ampitambatra antsika jiaby ologno raiky, natao ihany koa ho fagnitarana ny vaovao mafaly ny Kristy. Alahady fahenigny ambin'ny folo tsotra mandavantaona antsika zao. Ny eglizy magneran-tany dia manolotra lohahevitra lehibe amintsika etitsika mandiniky ny fiainagnantsika, etitsika mitondra ny fiainagnantsika, etitsika agnamasinansika ny tegnantsika sy ny hafa de ny hoe andianondry eo an-tanan'Andriamanitra isika. Izay dia mafisy ny fampianaran'ny salamo fa 3:20 indro Andriamanitra manampiahy. Ny tompo no mpanohana ny fagnaiko, hanolotra ny sorona aminao amin'ny foko manontolo aho ry tompo o, idera ny asoany anaranao. Arak'izay ny ary asainay ampitiavana anao agnaraka itandregny sy anjohy ny fampianarana ndraiky toroteny hoentin'ny ray aman-drentsika son excellence Monseigneur Archevêque amin'ny alalan'ny toroteny ndraiky fampianarana hombanin'ireo vakiteny masina samihafa atolotry ny eglizy amintsika dia ny vakiteny voalohany, vakiteny faharoa ary ny evanjely. Noho izany ary raisitsika ampitiavana ampinoana ary amin'ny fanantenanany izany. Fankalazagna ny ten'Andriamanitra, vakiteny masina voalohany, bokin'ny Jeremia mpaminany. Milaloza ny mpiandry manary sy manahaka ny ondry eo amin'ny kijanako, teny mariny tompo. Koa izao no nilazain'ny tompo Andriamanitra Israely ny amin'ireo mpiandry miandry ny vahoakako. Ny ondriko dia nahakareo, naronjironjinareo sy niay azy ireo ianareo. Koa indro aho kosa mba hiay amelezako anareo ny aratsiany nataonareo, teny mariny tompo. Ary izao dia anangona izy asisa amin'ny ondriko avy any amin'ny tany rehetra nandroako azy, dia averiko eo amin'ny kijanany izy
ka hitombo sy amaro. Ary anangana mpiandry izay iandry azy aho, ka tsy hanan-tahotra na vadi-pointsony izy, sady tsy hisy diso tsy ho eo na dia iray aza. Teny mariny Tompo. Indro avy ny andro, teny mariny Tompo, ananganako solofo marina ho an'i Davida, hitondra tahaka ny mpanjaka, ho endry hanao ny hitsiny sy ny rariny amin'ny tany. Amin'ny androny hijoda ho vonjena i Israely andro fahizay, ary izao no anarina nononana azy, ny Tompo fahamarinantsika. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaorana ne Andriamanitra. Iziano itundaka ambiatanasi Juawanangana Yastukana Waniudiku Iziano itundaka ambiatanasi Iziano itundaka ambiatanasi Piandri, sauku saudi piandini, tiga urinina, hari biru mazatani, kampelan sasacai. Guru janma tuni, nuraya jani, agelum bulari, hari lala pamarinana, vitaria nintiaku, uninai tunyanarani. Harilala pamarinana, Vitaria nintiaku, uninai sinyanari. Ramandal luasa mafati, etimisia dauraku, kayemena wamaterina, sikipania ruai. Pawaruanona, sausuana sakaku, Arindana manusia, ilu sari luaku, kasapu murnan sinyaku, ini kasambaranau. Ilu sari luaku, kasapu murnan sinyaku, ini kasambaranau. Indra pusia sambaranau, numpang banyak kianaku. Awatan di situ, Nunera kuatani, Amina kuleta. Wanila itu putihnya wali sini. Wanisana kapiandi, Wanile panai masina, Isara-sara rami teluna, Uninai tasikera. Wanile panai masina, Isara-sara rami teluna, Uninai tasikera. Yastukana, waniudiku, Izianu itu jaka piada nasi, Izianu itu jaka piada nasi. Juawanangana, Yastukana, waniudiku, Izianu itu jaka piada nasi, Izianu itu jaka piada nasi. Izianu itu jaka piada nasi, Izianu itu jaka piada nasi. Vaky teny masina faharoa, taratasy ny masinday Paoly apôstôly ho an'ny kristianina tagny Efezy. Ry kristianina havana,
Ankehitriny ao amin'ny Kristy Jesoa ianareo zay lavitra fahiny dia tonga ny rano Kristy akaiky. Fa izy no nahatonga antsika roa tota ho iray. Izy nandrava ny hevitry ny fisarahana amam-pifandrafesana tao amin'ny nofony no nanafoanany ny lalàna be didy amampitsipika mba hanakambanana antsika roa tota olom-baovao iray ao amin'ny tenany. Fa nampihavanany sy nakambany isika roa tota ho tena iray amin'Andriamanitra noho ny azo fijaliana izay nandevonany ny fifandrafesana. Ary tonga izy nitory fihavanana tamin'ireo izay lavitra sy nitory fihavanana tamin'ireo izay akaiky koa. Satria aminy no azahoantsika roa tota manantona ny iray ao amin'ny fanahy iray ihany. Izany ary ny tenin'ny Tompo isorina ny Andriamanitra. Ombantsika mianakavy aneny Tompo, ho tanteraka tokoa ane iza ny vaovao mahafaly dia Jesosy Kristy Tompontsika araka ny soratany masinday marika voninahitra ny ho anao ry Tompo. Tamin'ny izany andro izany noho niverina teo amin'ny Jesoa ny apôstôly dia nilaza taminy ny zavatra rehetra nataony sy nampianariny. Ary hoy izy taminy, avia ianareo ndeha mitokana any amin'ny tany mangingina ka miala sasatra kely. Fa maro ny olona nifamoivoy ka tsy nisy ihinanany akory. De niara niondrana antsambo-kely izy ireo ka lasa nitokana any amin'ny tany mangingina. Fa hitan'ny olona ny nandehanany ary maro no nahalala ny alehany ka ny dodododo nandeha tongotra avy amin'ny tanàna rehetra sy tonga tany talohany. Ary noho ny voaka avy tao antsambo i Jesoa dia nahita ireto vahoaka betsaka ka nangoraka azy satria tahaka ny ondry tsy manampiandry izy ireo dia nampianatra azy zavatra maro izy. Izany ary ny tenin'ny Tompo derany ho anao ry Kristy.
kristianina ava-malala izao lahady sotra fahina amin'ny folo mandavataona izao no ampiditra an'ireo pretra eto amin'ny diosesy amin'ny fivoriana sy amin'ilay retraity ary indrindra n'la retraity ary anio ihany koa no iroson'ireo masera cœur immaculé de Marie de Dieu Cosserezy amin'ny voady ary amin'izao firoson'izy ireo koa amin'ny chapitre général araky ny fantatratsika zay ka entsika mbavaka ary mba ho pentecote vaovao tokoa izany rehetra izany ary enganie izao fiomanasika akaiky dia akaiky amin'ny congrès eucharistique national izao anamafy ny fahafoizatena sy ny fahavonona anompo ka tonga ireo zay hiroso ary sika eo verehetra anana fiainana eucharistique fa ny eucharistia sy ny mampirehetra de tena mifaningotra sy azo saraina sy misy ny eucharistia raha sy misy ny pretra ary ny eucharistia no mamelona ny pretra raha fitinina olon'ny eucharistia zany ny pretra ka engany ity kenina 2024 ity anampiny rehetra anao nouveau départ pentecote vaovao isika tolagna kosa samy roso ho tena missionnaire vita batemy iraina ho tabernacle velona ka amafy fanantenana fihavanana fa ny fihavanana tokoa no manasitrana an'izao tontolo izao ny fanirina sy ny tanjona dia ny mba irosony sika ho génération mpanorina tokoa araiky nofinofisika efa fotoana naharitra zay anorina fianakaviam-benjanahary ho fratelli tutti olo raika isika ziaby ka izany fanorenana zany araiky ny fahafantatrasika dia sy mainsy vokatry ny fahavononanysika samy folakevitra ka mitaky fahafriozana faharetana fahasahina fitiavam-bavaka sy fandraisana tanana marina matokony fahasoavan'Andriamanitra isika fa ireo no toe-panahy anampy isika iroso ameno reo siny sazoa sota sy ny enina araiky ny afatry masiny Maria ataovy zay lazainy aminareo mivavaka mandalim-pinoana mirosaka mikatroka mivory mandray atanana mankalaza mbola sarosika reny ka engany izao firososika amin'ny kenina ny eucharistia ny loharano sy mifototra n'izany rehetra zany ka sarbidosika zany ary androm-pahasoavana osika izao fankalazana ny kenina zao ka azo lazaina ry kristianina havana fa fambara lalina ao ansika ity kenina 2024 ity matetika isika no milaza hoe tsy misy ny kisendrasendra fa ambaran'Andriamanitra amintsika tokoa ny sitrany afahasika miroso ka azosika lazaina ary fa tena fambaran'Andriamanitra izao satria tonga mamangy asika i Jesoa fihavanana eto anivon'ny tanànatsika izy amin'izao kenina zao eto anivon'ny diosesitsika izy eto anivon'ny Madagasikara ka anjaratsika ary ry kristianina ava malala anjarasika no mampandroso azy ka izay mampandroso dia azo fahasoavana ary zay ny fanasitranana araky ny ambarany Masinday Joany apôstôly ho an'izay mandray azy dia fahasoavana mampifahasoavana inona moa no mety dikany hoe mampandroso an' Jesoa fihavanana ary azadino ireo mot de passe telo nentsika miroso amin'izao kenina zao ka nambarasika an'izay fampandrosona an' Jesoa amin'ny Jesoa fihavanana zay eo amin'ny fiainantsika dia sinona zany fa eno izy mitoera manompo HENOY espace IZYMITORAMANOM PO ireo no mot-clé hoentsika mampandroso an' Jesoa eto nivosika ka raha mampandroso azy isika dia mahazo fahasoavana miampy fahasoavana hoy Masinday Joany amin'ny evanjely amin'ny teny fanokafana prologue ny soatan'ny Masinday Joany tahaka ireo mpianatra tany Emaosy avy nieno an' Jesoa ka nibebaka sy ny fampieno fosony izy ireo sy nieno ny tenan'izy ireo fosiny izy ireo fa indrindraindrindra nieno ny fampianaran' Jesoa ka tam'izay indrindra no lobava izy ireo hoe mandorana tiany andro mitoera ty aminay nampandroso an' Jesoa ireo koa ka teo ampamakinany mofo dia sy hita zisony Jesoa fa nirehedretra ny fony izy ireo ka izay koa ary no antenaintsika iseho amintsika amin'ny
25 ho avy zao samy rehetrehitra ny fosika ka lasa miverina any amin'ny eviasika tsirairay avy sika ka zary mpampiavana zary mitondra fanantenana anomanasika ny jobilny fanantenana zay ankalazasika izay tokoa ny faharoa arivo taona 2001 ny nahatongavan'i Jesoa eto anivosika ny famonjena zany ka ahatonga sika miaraka amin'ny Jesoa io zary génération mpanorona fa sy mpandrodana isony zany hoe avy mikorontana ny fiainantsika ka nampihavan'ny Kristy avy amin'ny krizy maro lafy nenjaty tamin'ny fiainantsika ka manao départ miditra amin'ny Pentecôte vaovao ka olo raika ao amin'ny Andriamanitra sika araky ny fantasika raha teo moa ny Pentecôte dia sy mikombona fa maniraka sy hoe fianakaviana mikombona ny fianakavian'Andriamanitra fa fianakaviana maniraka ka izay indrindra ny mahatonga sika ho tabernakla velona ho génération fihavanana izay zany no zanaky ny Ken 2024 isika rehetra zany dia sady génération mpanorona no génération fihavanana dia raina OEOV missionnaire ho tabernakla velona io indrindra ary ry kristianina havana no andrasa sika amin'izao Ken izao iraina isika zay iray aina amin'ny Jesoa fihavanana hitarika ny tolagna hiaradia amin'ny olo ziaby ka mpanjaka ny fihavanana amin'ny mafy fanantenana ka sady lay fihavanana sady kristianina no malagasy no entsika manomboka izao mampasiaro ny konsily voalohany tany Jerosalema zany rehetra lazaisika zany miandry asika izao tontolo izao efa potika rava ny tranobe iombonana zay robaka miandry asika ny diocese mba irososika lalindalina koa ary zany no andrasa asika amin'izao synode fafito erahasika manomboka ka io Ken 2024 io no manokatra ihany koa ny fijanonana fahatelo ka araky ny fantatra sika ny fijanonana fahatelo dia ny fianakaviana eglizy kely mifampisimbana mifanasoaka mikasaka ny soiombonana vokatry ny fihavanana sady kristianina no malagasy izany resasika izany ka hoentsika mbavaka mitafotafo amin'izao fiomanana akaiky ny Ken izao ry kristianina ava malala ireo tenin'Andriamanitra amin'izao lahady 2012 mandavataona izao dia azo lazaina fa sy miala amin'izany resaka nataosika izany ary mifanaraka tokoa amin'ny dinika sy fampizarana nataosika teo ka aokary ho raisika ho diniansika ireo tenin'Andriamanitra ireo izay azo lazaina zany fa mampisongadina ny tanjon'ny Ken de sinina fa i Jesoa fihavanana manasitrana izao rehetra izao ary ao amin'ny evanjely de ensika sara ary ny lohevitra amin'izao lahady 2012 mandavataona zao dia i Jesoa mamelona ny vahoaka ho indrindra ny foto-kevitra ary noho nivoaka avy tao antsambo i Jesoa dia nahita ireo vahoaka besaka ka nangoraka azy ary zay koa no andrasa sika amin'izao Ken 2024 zao mananatra sika koa i Jeremia ao amin'ny vakiteny voalohany ny mpaminany dia mahalala ny sitrak'Andriamanitra araky ny averimberitsika matetika ka manoro ny vahoaka ahalalaka sy hivelona an'izany afatr'Andriamanitra izany tsy mba mpanao kobaka mbava ny mpaminany fa milaza ny marina ary zay no sapasika eo ampianonan'i Jeremia mpaminany amin'ny vakiteny voalohany sapasika tokoa fa i Jeremia dia mampitandrina sy manao teny mafy amin'ireo mpiandro-ondry sy nahatanteraka ny asa nakinina taminy ka oka samy andinika ireo tompon'andraikitra isasokaziny ary izahay koa eo anivon'ny eglizy ho indrindra i Jeremia mpaminany mila loza ny mpiandry manary sy manahaka ny ondry eo amin'ny kianjana teny marina ny tompo koa izao no lazain'ny tompo Andriamanitra Israely ny amin'ireo mpiandro-ondry miandry ny vahoakako ny ondriko dia nahakareo narozondrozonareo sy ny ayazy anareo ko indro aho iay amelezako anareo ny arasiny nataonareo teny mariny tompo mampandinika izany teny zany ka aokary asapatena tsika amin'ny andraikitra rehetra misy asika ary samy andohatahatra ataoko fa sy mila verina amintsika pretra ireo tenin'ny Jeremia
mpaminany reo. Raha maniry départ vaovao sika, raha maniry pentecote vaovao sika, vokatry izao Ken 2024 zao, de mazava io tenin'ny Jeremia mpaminany io. Mila fibebana avy amintsika, lohan'ny tolagna tokoa isika prehetra, ka raha te hiroso anavao anao départ vaovao sika, de hoakodiny sika zany tenin'ny Jeremia zany. Fa indrindra moa amin'izao sika miara manao la retraite izao, fantasika fa ny pretra dia manahaka ny Kristy, mitafy ny Kristy, olon'ny Eukaristia ho isika teo. Ka i Kristy zay mpiandrony tsara, nefa raha sanatria mifanotra amin'izany voalazan'ny Jeremia zany ny fiainatsika, dia aoka ararotsika zao fotoana fiomanana kaiky de kaiky amin'ny Ken amin'ny alalan'ny la retraite izao iavozasika. Isika siraray dia anisan'ny mpiandrondry ny Eglizy EOV, mpiandrondry ny fanahisika ihany koa. Ka loza ho ansika araka ny voalazan'ny Jeremia eto, raha sy mikarakara izany tsika. Izany no dikan'ny fahafoizana, izany no dikan'ny fanimpona anatin'ny fahamarinana. Ka aoka iroso amin'izay fiainana eukaristika zay sika, zay isika ny tompon'andraikitra voalohany ny Eukaristia. Ka raha tisika ho isy vokatra ny Eukaristia ankalazay sika, ary indrindra moa raha irisika ho isy vokany eto anivon'ny fiainansika izao Ken 2024 zao, araky ny antosaterisika teo aloha. Inona tokoa moa no asan'ny mpiandrondry azo anakinana ny Eglizy EOV, olona velona, olon'Andriamanitra? Ho indrindra ny ao amin'ny bokin'ny Jeremia, anangana mpiandrondry zay andry azy reo ao. Isika izao no mpiandrondry asangan'Andriamanitra, fa indrindra anareo tanora zay miverimberina matetika hoe ny any no avy fa sy amaray. Ianareo no génération fihavanana, ianareo no génération mpanorona, ianareo no génération Ken 2024. Ka tonga sika ziaby hoe EOV missionnaire vita batemy, ka raroty ary izao Ken zao, tonga sika ho tabernacle velona, manorona Eglizy velona, mamafy fihavanana sady kristianina no malagasy. Ka tonga ny Eglizy EOV ho Eglizy olona velona. Ary amin'ny evanjely androany tokoa ry kristianina havana, de naniraka ireo mpianany Jesua anatanteraka ny asa pastoraly. Vitanizy ireo somantsara zany, ka niverina teo amin'ny Jesua izy ireo. Izay ihany koa no ataosika amin'izao fanjava sacerdotaly zao, mifampitrotra isika prehetra, andinika ny fiainansika, andinika ny fiainan'ny diocese, ary samy araka hiatrika an'izao Ken 2024 zao, zay loharano sy fototra ny fiainansika prehetra. Isika koa de mpanompo voahiraka, na de sy mendrika azy, sy maintsy manatanteraka ny asan'Andriamanitra sika. Ary raha manao ny asan'Andriamanitra sika, de Andriamanitra no anao ny asa sika. Maneraka sika tokoa ary Jesua, ary manome hery ansika, manome fahefana, fa kosa sy fahefana enti mamorona na mandrava na manapota, fa fahefana entina manompo ka ho toteny, ka ampiombona, ampiavana, ka ampizoro génération fihavanana. Satria izany ny angovo nomen'Andriamanitra sika, vokatry ny fahafoizana, vokatry ny fanompoana ao anatin'ny fahamarinana, lavitra ny fiasaram-belasi. Ensika ny evanjely mitantara ny nataon'i Jesua, nangoraka ny vahoaka izy. Izay ihany koa zany sy maintsy toe-panahy ananasika, hoentsika manatanteraka ny hiraka rehetra ataosika, ka am'izay ho zary génération fihavanana isika, mpampiavana. Ka rehefa mampiavana isika sady fihavanana kristianina no malagasy, dia manorina isika ary mampiombona. Izany no anjara-piainansika, sy maintsy mamana ny vahoaka isika, ary fatary fa isika sy isika ny tomponantoka amin'izany, fa isika mitoetra ao amin'ny Jesua, ary toerany i Jesua ka afaka mamana ny vahoaka. Io ny fahagagana, io ny Eukaristia, ary sika prehetra no loharano sy fototran'izay no ny fiombonantsika amin'ny Jesua. Besaka ny mbola milaza sy manontany hoe aiza ny fahagagana. Io no fahagagana sy eno isika bebe koa amin'ny alahady ho avy zao. Engany anahaka ny Jesua mpiandrondry, mahafoy ary manompo sika, fa sanatria arak'ilay voalazan'ny Jeremia mpaminany ao amin'ny vakiteny voalohany. Engany isika ho tahaka ny Jesua, mangoraka mikarakara ny vahoakany sy milaza amin'ireo mpianany mba hiala sasatra. Manamafy zany ny afatry masindapoly ao amin'ny vakiteny faharoa. Sy ho anay prehetra ihany ny voalaza eto, fa ho ansika ziaby, satria sisy vakiteny natao manokana amina sokajin'olona. Matoy Kristy tonga de sy misy fanavakavahana araka
araky ny averimberisika sateo satria Kristy dia fihavanana. Eritreritra sika olombelona ireny fanilikilina ireny fa i Kristy nanolotra ny ainy, nandasaka ny rano teo amin'ny hazo fizaliana dia mba hampiavana sika, hampiavana ny tany sy ny lanitra, hampiavana sika amin'ny zavaboary, hampiavana sika samy olombelona. I Kristy fihavanana izay ny loharano sy fototra an'izao kenina kalazay sika izao. Izany no mahatonga sika mamerimberina mila fihavozana araky ny evanjely ny fihavanana lay sotoavina matimatesatsika raha tia sika ho tena sotoavina manampy asika amin'ny fanorenana ny tranobe ombonana efa robaka ankehitriny. Mila fihavanana sady kristianina no malagasy izao andro iainantsika izany. Anisan'ireo irisika ho vokatry ny sinody izany fihavanana sady kristianina no malagasy zany, ary irisika efa iainansika amin'izao kongresy eukaristika iombonana izao ka azosika onina tsara ry kristianina hava ny fifandraisana lalina eo amin'ny sinôda sy ty kongresy eukaristika ty, satria ny fanirisika dia anampy asika olo araika tokoa na ny sinôdy na ny kongresy vokatry ny fihavanana zay tovozisika amin'ny eukaristia ka zary pentekote vaovao asika izao fankalazana izao ka mitondra atsika amin'ny fanorenana an'izay fianakavian-janahary, ny fianakaviam-ben'Andriamanitra, frately tuty zay irisika hitoetra lalindalina koa eto amintsika ho frately tuty sika olo raika sika ziaby inisika olombelona ny besiasia ka mahita an'izay fanavakavana isan-karazany zay fa ao amin'Andriamanitra olo raika sika ziaby pray tampo isika ziaby frately tuty toy ny Papa François. Ny fihavanana nentin'ny Kristy no ahafahasika miroso amin'izany satria fihavanana sady kristianina no malagasy ka izy ny mampiombona sika ka olo raika sika ka hitoetra ao amin'ny Jesosy isika sy toerana ka amin'izay hiezaka isika hanao ny asan'Andriamanitra ka raha manao ny asan'Andriamanitra isika dia Andriamanitra hanao ny asa sika. Zanak'Andriamanitra isika manatanteraka ny asany ka mivelona bebe koa ny maha-kristianina sika amin'izay, maha-Kristy mpiarabelona sika ka iova ny fifandraisasika samby sika ka irindra araky ny fandaminan'Andriamanitra ny fianakaviam-ben'Andriamanitra ka ivelona ny vocation sika araky ny naharen'Andriamanitra sika zany hoe nataony mitovy endrika amintsika ka Andriamanitra dia miendriny dia ny fifankatiavana, fitiavana Andriamanitra hoy masindazoany ka amin'izay aprindra ny fiainansika sika samysika, aprindra ny fiainansika amin'ny zavaboary ka toy izay ho mpamelona motro, ho mpandoro tanety, ho mpandrava isika dia hiezaka kosa ikolokolo ary anavao ny fiainansika ka mba ho tontolo fiainana anampy asika anana ny fivelarana ny tontolo volesika manomboka amin'izao ka amokatra tontolo araky ny sitrak'Andriamanitra nahariny asika isika ka amin'izay ho tena génération fihavanana mpanorona tokoa isika eo amin'ny fiainasika andavanandro ka tanteraka amin'izay raha folakevitra isika ny fahafoizana sy hanompo ka ifanasoa sy famisimbina hikasaka ny soiombonana araky ny lohevitra ny fizanonana fahatelo amin'ny sinôda fahafito iarahasika manatanteraka miainga avy amin'izao kenina 2024 izao. Ry Jesosy tomponay io nampianarinao amin'ny alalan'ireo tenin'Andriamanitra androany fa ny fanimpona no zava-dehibe ka mangataka aminao zahay aoka ho vahoakanao tokoa izahay ahaieny ny teninao ifampieny koa izahay ary anatanteraka ny fampianaranao ka hitoetra ao aminao ary anompo ifanasoa ifampisimina ikasaka ny soa mandrakariva sy misy fanilikilina ao aminao Jesosy ka ingana izahay olo raika ao aminao tokoa. Ry tompo mpiandrony tsaro ampianaro izahay ahay anampy izay rehetra maniry iombona sy tadiny marina ireo izay mivelona mandrakariva ny sotoavina ny tian'ny fihavanana ka ingany ho entaniny fanainao masina izahay ka sady
sady ho fihavanana kristianina no fihavanana malagasy no ienanay ka tonga anay ho génération fihavanana ho génération mpanorona hitarika ny olona hiara-dalana amin'ny fanorenana ny fianakaviam-ben'Andriamanitra Fratelli tutti olo raiky zahay ziaby Masiny Maria reniny apôstôly io mivavao anay mivavao any pretra fandrindra amin'izao fanaovany la retraite zao mba hanaka an Jesosy tokoa ane zahay pretra afoy sy anompo Masinday Joseph ray piaro ny eglizy eran-tany mivava mba hay anaroatra izao synode izao zahay hay anaroatra izao Ken 2024 izao anorina fianakaviana eglizy kely ampianaro ny ray rehetra mba ho baba tahaka anao aoka tateraky zany amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka sy ny fanahy masina amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atikoatran'isika ao aminy fianakaviana iray ao aminy sy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesosy lay mpiandrony tsara raha n'olotra ny aina olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iaranao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Ramarson eto amin'ny radio Fania. À toi Dieu seul.